Be loatra ny taratasy lany nataon'ny syndicat mampiasa-panjakana ny F3e zany. Be loatra ny zavatra miseho nangatahana, tsotra ny azy. Ny fanarahana rehetra hatramin'izay dia ambanina ny mpiasa eto Madagasikara, ambanina ny mpiasa-panjakana. Ohatra, ny président ny Amerikanina Obama dia miady ny karama mampiasa-panjakana ny any Amerika zany dia par heure ny diny. Meko ohatra anankiray tena any nareo hoe 7,5 dollars par heure ny karama mampiasa-panjakana. Ediny Obama 10 dollars par heure. Zany hoe 16 000 par heure fois 8 heures miasa. Nareo mampantatra azy. Aveo fois 30 dikan'izay 54 millions FMG karama mampiasa-panjakana farany ambany any Amerika. Ny tianay tenenina dia tsotra, betsaka ny zavatra ny teneninay tamin'ny filohan'ny repoblika. Zay mifanaja tsara, zay aloha tsy sanatry ny vava manao zavatra tsy amin'ny ara-dalàna. Ara-dalàna ny zavatra atao aminy. Miangavy ianao zay. Samy malagasy tika, mahitsy tsara ny teninay. Ary aza hodikotina makatsy makaroa. Rehefa tsy hanondritra ianao manomboka amin'izay miteny zao mialatsiny aminao. Zay ny zavatra misy. Hipoaka avokoa ny zavatra rehetra eto Madagasikara. Ho apoaka ny mpiasa-panjakana ny fanidinana io, mahita tsara zay. Apetrakay tsara koa nefa ny aminareo nizaniza mety mahazo baiky politika, ny sambotra sy ny anao latsakalilakana any vady aman-janakay, hijery ny fandehanay eraky ny tokotany rehetra io, mba tsy hisiny ny korotana, mba hifilaminana ho anareo gendarme, maramila, polisy, aza vela, aza manaiky mibaiky politika fa tsy mety tsony zao. Tsy hanondrotra ny karamatsika ireo, ny retraité rehetra mijaly tsy mahazo ny azy, ny alignement grien indiciaire consolidé tsy ekeny, mialatsiny tompoko.